Isy angeo zany tonga taty aminay dia rehefa natao ny fanadihadiana dia nandefa ny taratasy mahazy azy ny orinasa Filatex mandefa izy ary nanazava izy fa tsy any afariny tany fanazy eo anaty an'izay dia nitsika izy amin'ny maha olombelona hoe inona mety marimakiraisana inona ny zavatra tokony atao dia nidina teo an'izay dia hoe aleo atao teriomboririna tsy afatiny tsanona ny zanany nefa tsy abotriny reniny eo anaty an'izay ihany koa dia ezahana koa le fiarahamonina satria reo ety foana tanjonay dia tsy ny ampiady olona koa fa nampiavan'olona eo amin'ny fianakaviana 5 eo reo zany nanao fitarainany reo zany mba misy hoe valeur sentimentale aminy ty dia zay mba nanazy eo dia tsy saroto moa ny Filatex ka raha be indrindra reo ny teninjato mety atraka eo na mety latsaka tokotokony eo fotsiny na mety an'izay fa zareo aloha zany avekeo any zareo aloha zany dia miteny hoe ato taratasy mihitsy laza hoe ny anay mandrarahitra dia amin'ny alalan'ny fifanarahana ihany ny anay zay tsy mampiasa hery kasika le trano fa efa nanaiky ny orinasa Filatex tsy aka-panelanelana tsony izy fa matoy izy tonga eto mandraraha izy dia afaka manantona an'ilay olona rehetrarehetra fifampiresaka fa nampisan'ny olana nyty mantsy izy le mpanelanelana eo faharoa resaka le fitoriana any amin'ny tribonaly any amin'ny fampanoavana azy polisy resaka afo zany tamin'ny misy lalàny tsy idiranay fa ny zava-dehibe aminay dia ny hoe tsy misy fifandonana amin'le fiarahamonina dia jerena zay mba mampety satria tsy mety kosa ka hoe tany le olona ry dia mivoany eo misy olona manao trano azo fa dia anjarany eo manao tegna malizy amin'ny akapobeany efa milamina efa mifampiresaka an'izay nininaina atao amin'ny tenika mihitsy satria hoe tsy mainty foantsay satria eto Madagasikara tsika dia hoe resahana mihitsy hoe mazava amin'io tsara le izy